Andray tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokyny Toriteny. Toriteny toko 7. Toriteny toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia milaza manao hoe ny filaharan'ny zavatra samihafa amin'ny fotoanany avy sy ny mbola hitsaran'Andriamanitra ny ratsy fanahy ary ny antony nanaovana ny olombelona ho faty toy ny biby. Andiny voalohany, ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra aty ambany lanitra. Ao ny andro haterahana ary ao ny andro hafatesana. Ao ny andro ambolena ary ao ny andro hanongotana ny nambolena. Ao ny andro hamonoana ary ao ny andro hanasitranana. Ao ny andro handravana ary ao ny andro hananganana. Ao ny andro hitomaniana ary ao ny andro himehezana. Ao ny andro hisaonana ary ao ny andro handihizana. Ao ny andro hanariam-bato ary ao ny andro hanangonam-bato. Ao ny andro hanoonana ary ao ny andro hifadiana tsy hanono. Ao ny andro hitadiavana ary ao ny andro haferezana. Ao ny andro hitehirizana ary ao ny andro hanariana. Ao ny andro handriarana ary ao ny andro hanjairana. Ao ny andro hanginana ary ao ny andro hitenenana. Ao ny andro hitiavana ary ao ny andro hankalana. Ao ny andro hiadiana ary ao ny andro hiavanana. Miarana mamaky tamiko ve nareo? Alleluia. Inona ny zavatra tsikaritra ao rehefa mandinika an'ilay teny ianao? Inona ho ny zavatra tsikaritra ao? Izany indray ny jerenao. Misy fotoana ny zavatra rehetra. Fa anankiray ihany koa ny zavatra tsikaritsika rehefa mamaky an'ilay isika dia misy fiovaovana, sa tsy izay? Fiovaovana ny zavatra hita ao. Ao ny andro ambolena dia ao ny andro hanongotana ny nambolena. Solomona dia lehilahy anankiray izy nanoratra an'io. Nomen'Andriamanitra fahendrena izy. Rehefa nangataka rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra hoe inona no azoko atao anao dia hoy izy hoe fahendrena omenao izy. Dia nomen'Andriamanitra azy ny fahendrena. Dia tao anatin'izay fahendrena izay dia nandinika izy. Dia nahita fa miovaova ny zavatra rehetra. Amaky teny anankiray tsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo toko 7:19. Eny anaty soajerena ary izany mety efa haintsika rehetra sa ahoana? Hebreo toko 7:19. Ao noho ny voasoratra, Jesosy Kristy no tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Solomona dia tsy nahalala an'i Jesosy, fa izy nafantatra hoe miovaova ny zavatra rehetrarehetra. Solomona dia tsy mbola nahalala an'i Jesosy, fa izy nahita hoe miovaova ny zavatra rehetrarehetra. Nizao fiainan'izao izany dia efa natao iovaova mihitsy. Tsy hoe vao taty aoriana ilay izy taty amin'ny filazantsara vao nilazana hoe miovaova izao fiainan'izao, fa fony vao niforonina mihitsy. Dia efa fantatr'Andriamanitra hoe natao iovaova ny zavatra rehetrarehetra. Mifandimby ety ny zava-mahory dia mifandimby ety ny zavatra mahafaly. Ary na ny mpamorikira izay tena morina hoe tsy kisitomano izy. Ao anatin'izany izany dia fantany hoe napino izy na tsy pino dia mahafantatra ihany hoe miovaova ny zavatra rehetra. Fa inona nefa ny ataon'ny olona? Miorina amin'ilay miovaova izy. Nizaniza antaninao dia fantany tsara mihitsy izany hoe miovaova ny zavatra rehetra. Misy ny fahavaratra dia misy ny lohataona fantany ihany. Na ny toetrany aza fantany ihany hoe miovaova. Fa ao anatin'izany nefa izy mbola manorina ny fiainany amin'ilay miovaova. Ny ten'Andriamanitra eto dia milaza Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ao aminy no mendrika hanorenantsika ny fontsika. Ary te hilaza andro any ao anatin'izany hoe izay miankina amin'ilay tsy miova rery ihany no afaka hay miatrika ny fiovaovana. Ahoana tsara hoe izay manana an'ilay tsy miova no afaka hay hiatrika ny fiovaovana. Ahoana ilay hoe mahay miatrika ny fiovaovana? Ny mahay miatrika ny fiovaovana dia olona izay miadana manoloana ny fiovaovan'ny zavatra rehetrarehetra. Amin'ny fotoana ianao manolotra ny fiainana ho an'i Jesosy dia izao. Ninninona miseho, ninninona mandalo dia efa fantatrao ilay tsy miova. Efa nananao
lay tsy miova. Androany zany ianao mahalala ny ao am-ponao ianao mahafantatra hoe manana an'ilay tsy miova ve ianao, fa raha mbola tsy manana an'ilay tsy miova ianao tsy azo antoka ny aizanao miatrika ny fiovaovana. Fa amin'ny fotoana ianao tafiditra ao am-ponao ilay tsy miova dia hainao ny miatrika ny fiovaovana. Olona anankiray ao anaty baiboly ao Paoly, tsy maninona ho vakitsika mihitsy ilay zavatra nyteneniny Filipianina. Filipianina 4:12. Filipianina 4:12. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe malala hetra aho ary malala hitombo, na aiza ary na amin'inona dia efa nampianarina ny voky sy honoana ary hanambe sy alahelo. 13:12. Mahay ny zavatra rehetra aho amin'ilay mampahery aho. Aleloia. Mahay n'inona hono izy? Zavatra rehetra. Inona ilay zavatra rehetra hainy? Miatrika ny fiovaovana. Nandalo ny zavatra rehetra Paoly, fiovaovan'ny olona. Misy lehilahy anankiray izay niaraka taminy tao anatin'ny baiboly ao, Demasy ny anarany. Demasy niaraka tamin'ny teny foana, fa avy eo izy nitaraina mihitsy tamin'ny fiangonana hoe Demasy izy nandao azy satria tia izao tontolo izao izy. Naninona zany Paoly? Nivadian'olona Paoly zany. Rahalahy izay niaraka taminy teo fa nivadika taminy, nivadika Demasy, fa ahoana ny atrehan'ny Paoly an'izany? Nanana an'ilay tsy niova izy. Tao am-pony. Tsy ho hainao miatrika amin'ny fivadihan'ny olona raha ohatra ka tsy manana an'ilay tsy miova ianao. Tena miteny aminao tsy ho hainao ny miatrika an'izany, ary tsy ho haiko ihany koa ny miatrika an'izany raha toa ka tsy manana an'ilay tsy miova. Niatrika ihany koa izy ny tsipisiana io lazainy hoe efa nampianarina hozy izy ny voky dia efa nampianarina ihany koa noana. Misy fotoana izy zany noana tsy manana ko hanina, fa zao hainy ny miatrika an'izany, miadana foana ny fony. Jesosy zany tsy hoe tonga ao anatinao fotsiny dia hoe tsy miova, za le tsy miova, fa izy ao anatinao ao dia mampianatra anao hiadana, mampitoetra fiadanana. Ny fiadanana no nomeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao. Ny an'izao tontolo izao raha manana izy dia miadana, raha tsy manana izy dia tsy miadana. Fa ianao kosa rehefa nandray an'ilay tsy miova ianao dia zao ninona fiovaovana eo mety tsy misy androany, fa zao miadana ny foko. Mety misy rapitso, fa zao miadana ny foko. Amen. Teneniny eo akaikinao hoe raha vao tsy manana an'ilay tsy miova ianao hoe tsy mahay miatrika fiovaovana zany. Nandalo ny fahoriana teo amin'ny Paoly, fa zao ny tenin'ny Paoly hoe aoka ihany ny sitraponao no atao. Ampy anao ny fahasoavako izy Andriamanitra. Rehefa nilaza taminy, nangataka Paoly, nangataka. Le izy tsy hoe tsy mangataka ianao rehefa hoe manana an'ilay tsy miova. Le izy tsy hoe lasa tonga dia hoe olona ataoko hoe tonga dia ohatrany hoe bafila anankiray eo fotsiny zany ianao dia tsy maninona eo fotsiny. Tsy ohatran'izay le izy. Fa raha misy ohatra tsy fahasalamanao dia possible mihitsy ianao hoe mare fanaintainana. Possible mihitsy ianao hoe angataka amin'ny tompo hoe tompo sitrano. Fa ao anatin'izay nefa ny fonao kosa nefa tafatoetra tsara hoe miadana. Ka ninona valy nomen'ny tompo na anasitrana izy na tsy anasitrana dia zao miadana ny fonao. Le izy tsy hoe tsy mahare ninona ianao. Le izy tsy hoe tsy mahare ny zavatra mitranga rehetra sy ny donadonam-piainana rehetra ianao, fa renao tsara mihitsy hoe manaintainy izany vatana izany, renao tsara mihitsy hoe marary izany fivadihana ataon'ny olona izany, fa zao kosa nefa nametraka izy ao am-ponao fiadanana. Aleloia. Firahana amin'ny tompo izany dia zao tsy hoe tsy mahare ninona mihitsy hoe lasa vongan'ny olona fotsiny izany ianao mandehandeha any amin'ny misy anao any. Hoe lasa azon'ny olona hoe tena fetahana mafy be izany dia tonga dia tsy mahare ninona, tsy ohatran'izany miaraka amin'ny tompo. Fa ianao mety hare marary ianao hoe voafetaky ny olona, fa zao kosa nefa ianao hare foana hoe miadana ny foko. Aleloia. Azonao ve ny zavatra tiako ambara androany? Zany mahatonga anaty ilaza androany hoe azavela ololovin'ny fiovaovana ny fonao. Aleloia. Azavela ololovin'ny mba teneny mihitsy aloha ny eo akaikinao, mba tsy mijery afotsiny zany ianao hoe, fa teneny eo akaikinao hoe azavela ololovin'ny fiovaovana hoe ny fonao. Resy lahatra tanteraka ny amiko hoe tsy avelako ololovin'ny fiovaovana ny foko. Raha mandalo tsy fahasalamana dia zao tsy ny fahasalamana no milalao ny fihetsem-poko.
Raha misy mivadika amiko na mety hoe tsy fantatro izay mety hoe atrehanao androany any am-piasana na mety misy manaratsy ianao na tsy fantatro, dia izao tsy hololovin'izany mihitsy ny foko. Amen. Raha misy zavatra atrehako manokana tsy fisiana ao an-trano, tsy hololovin'ny tsy fisiana mihitsy ny foko. Fa izao ny zavatra ataoko dia izao hoe mibanjina an' Jesosy Kristy, ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha vao tsy mibanjina an' Jesosy ianao, raha vao tsy ilay tsy miova ihany koa ny banjinao, possible ihany koa hoe manana an'ilay tsy miova ianao. Possible ianao manana an'ilay tsy miova, fa ianao rehefa tsy ampy fifandraisana aminy ianao, dia tsy hoenao hoe izy ilay tsy miova, fa hibanjina indray ianao ilay miovaova. Fa manatin'izany ry havana na dia efa manana azy ianao androany, tsy haiko izay zavatra atrehanao, banjina ilay tsy miova. Ao ihany. Ny fitiavan'Andriamanitra ihany no azonao itokiana. Ny fitiavako anao mety voafetra ihany. Fa ny fitiavan'Andriamanitra maharitra mandrakizay ho anao. Miteny izy any amin'ny bokin'ny Isaia ihany. Isaia 4:7. 4:7. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy maninona. Tenin'Andriamanitra raha teo moa ty fampizarantsika ity. Alleluia. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 46:4. Na dia mandra-panitrareo aza dia tsy miova, ary mandra-pafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana hitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro. Eny, izao no hitondra sy hanafaka. Alleluia. Izany no tokom-pitiavana amen'Andriamanitra anao. Fa ianao raha misy olona manampy anao dia possible tsara mihitsy hoe vitany ihany manampy anao herintaona, 2 taona, 3 taona raha be indrindra efa miaraka amin'ny vavakely izany eo ilay amin'ilay 3 taona eo. Fa 4 tsy afaka manampy anao intsony ny olona. Fa Andriamanitra mandra-pafotsy ny volonao dia miahanao izy. Mety hoe kamboty ianao tsy fantatro, fa izao mandra-pantitra ao dia miahanao foana. Tsy miova Andriamanitra. Alleluia. Atolory ny fonao tena hiankina amin'ilay tsy miova. Raha efa ao amin'ny tompo indray ianao, efa ao amin'ilay tsy miova ianao dia izao miorena tsara, aza miova. Teneny eo akaikinao miorena tsara hoe aza miova. Ary izao ny ao anatin'izany ry havana, Jesosy dia tsy maintsy mitaona ny olona foana. Raha voatra ny olona anankiray izany, raha voatra hoe efa nantsoan'Andriamanitra ao amin'ny famonjena, nantsoany olona, nafindra ny ala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany magaga, dia izao tsy maintsy ahitan'Andriamanitra lalana foana iny ampiverenana ny fony ho aminy. Amin'ny fotoana izany ny olona iny raha voatra ka hoe miorina amina zavatra hafa ny fony, miorina amina zavatra miovaova ilay resantsika teo, dia izao tsy maintsy ho averin'Andriamanitra foana iny, ho ao aminazy ny fony. Liziny tsy vitany hoe izay rehetra ahoana moa ilay filazany azy moa amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 4:20. Izao nanome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay. Ilay hoe tsy ho very izy mandrakizay anie tsy hoe izay tianao atao ny ataonao e. Fa ilay hoe tsy ho very izy mandrakizay dia izao ampiasan'ny fomba rehetra izany Andriamanitra tsy havery anao. Ampiasan'ny fomba rehetra izany Andriamanitra hisarihana ny fonao ho aminy. Ilay izany tsy hoe tsy ho very mandrakizay tsika dia manao ny ataontsika eny tsika, izay tiana hanorenana ny fo ioko. Fa ilay izy ny fontsika izany tsy maintsy ho sarihan'Andriamanitra foana ho any aminy. Tsy fantatro izay mameno ny fontsika rehetra izao tonga eto. Fa hitan'Andriamanitra io. Amin'ny fotoana olona mameno ny fonao, miankina amin'olona ny fonao dia izao tsy maintsy ho asorin'Andriamanitra. Ny fonao tsy hiankina amin'ilay olona dia izy manana ny fomba rehetra anaovany an'izany. Ny zavatra rehetra hozy izy dia miara-miasa hasoa izay izy izay tian'Andriamanitra. Amin'ny fotoana izany ianao miankina amin'olona ny fonao dia ilaza Andriamanitra hoe hitako fa miankina amin'olona ny fonao dia izao tsy maintsy ho tsoahako ny fonao tsy hiankina amin'olona. Mety hoe manana olon-tiana izao, andeha ataoko hoe izay mihitsy no ohatra akaiko be. Mety manana olon-tiana ianao dia izao hanomboka any ny fonao. Andriamanitra ny tena mahay mandrefy an'io. Raha izaho mety tsy mahay mandrefy an'ilay izy, raha ianao ihany koa tsy mahay mandrefy an'ilay izy. Fa Andriamanitra vao miainga fotsiny ny fonao dia efa hitany hoe any ny fony io. Amin'ny fotoana ianao manana olon-tiana dia iny fa any ny fonao dia hitan'Andriamanitra io dia ampiasan'ny fomba rehetra izy alefany any an-Kanada tampoka ilay olona. Dia eo ianao. Ianao mety ilaza hoe anka izany tsy tena hoe tena miraikitra any ny foko e. Hitan'Andriamanitra io. Andriamanitra tsy azo andaingana izany hoe tsy any ny fonao. Vao miainga fotsiny ny fonao dia efa hita je ne peux vivre sans toi chérie. Tonga dia hitan'Andriamanitra io hoe ao izany. Alefan'Andriamanitra any an-Kanada tampoka ilay olona. Ny dikan'izay dia izao tia merina ny fonao ho amin'ny Andriamanitra. Andriamanitra izany tsy tia hitanao hoe hiankina amin'ny zavatra hafa izany ny fonao hoe mandra-piala antsika ety ambonin'ny tany raha tena an' Jesosy marina ianao tia avelana Andriamanitra iorina amin'ny eto izany ny fonao.
Ary izay no mahafinaritra amin'Andriamanitra satria nahoana? Satria izay mihitsy izy. Satria izy fitiavana dia tsy hamelantsika ho very izy dia tsy maintsy ho saritana izany ny fontsika ho amin'ilay lalana tsy mahavery. Azonareo ilay izy? Mety hoe olona no nresahako teo fa misy ihany koa ny vola. Timoty 4:4 Ovakitsika ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Timoty 4, Timoty 1:7-7. Ozy izy hoe anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na hatoky ny arena miovaova. Arena maninona hono? Ny volany miovaova. Sa hono izy nareo? Ny kornero fotsiny izao dia efa miovaovaka. Dia efa izay izao dia efa anankiray. Ny mpanan-karena miorina amin'ny arena dia izao tsy maintsy ho tezain'Andriamanitra izy hanotsoahana ny fony ao ho any aminy. Indrindra hoe an Jesosy ilay mpanan-karena. Raha manko tsika mieritreritra hoe an tsisy mpanan-karena an Jesosy izany, misy ka. Misy kosa jereo ny akaikinao fa ohatran'ny tady ambaniny ianao izany ane. Vazivazy izany fa izao. Tsy tian'Andriamanitra ho eto ny fotsika. Izay zany averimberiko foana mandrapatapitra ity hafatra ity dia izay foana no renao eo tsy ho eto ny fotsika. Mety manam-bola ianao androany fa izao tsy ampy volanao no hanorenana ny fonao. Ny volanao dia voafetra ihany ny zavatra vitany. Rapitso mety tsy hisy tampoka. Rapitso mety foana tampoka. Rapitso mety tsy averin'olona tampoka ny volanao. Fa raha ao ny fonao dia izao ny zavatra lazaiko anao ho taraikitsika, ho lolovin'ny fiovaovana ny fotsika. Ary ny atahorako aza dia izao ho simba ny fiovaovana ny fotsika. Aoreno an Jesosy irery ihany ny fonao. Tantara anankiray ry havana tamin'izany fotoana, nisy fivadikana anankiray izay dia tapitra ilay fivadikana izany dia samba ny fampiarabana Mateo izany. Dia nisy ramatoa anankiray nioraka tampoka izy dia torana. Dia nikosehana aloha izany hoe fa ahoana. Dia nikosehana. Dia taitra ilay ramatoa dia hoe fa ahoana fa naninona ianao? Ilay nioraka izany tena nataitra ny olona fa ilay hoe torana izany possible hoe mety hoe vita ny fivadikana dia hoe naona dia ohatr'izany. Fa ilay nioraka mihitsy dia ozy izy hoe tsy hita ny ary-zato koa izy. Tena resaka marina izany, tena nisy izany. Tsy hita ny ary-zato ka aza mieritreritra ianao hoe $1 million izany hoe vola be sy arena anananao izany. Fa possible be hoe ary-zato na 25 000 na 300,000 ny aposinao fa arena aminao izany. Fa raha vao ao ny fonao dia hitanao ho lolovin'ilay izy ianao. Za tsy manambany an'ilay ramatoa sanatria, tena sanatria. Tsy hoe manamaivana an'ilay hoe ary-zato mety hoe mba nisy zavatra nilaivany an'iny. Fa ny tiako ambara dia izao tao loatra ny fony. Tao amin'ilay ary-zato ny fony. Dia izay ny zavatra nisy tao anatin'izy ny tiako ambara ao anatin'izany. Aza mieritreritra ianao hoe ny arena izany ry havana dia izao hoe vola be amin'ny tsy toko tsy forohana izany, fa possible be ihany koa ny vadinao, ny zanakao. Arena ihany koa izany. Ny zanako izao arenako. Amen. Isan'andro aho misaotra an'Andriamanitra foana any amin'ny zanako. Hoe misaotra an'Andriamanitra hoe nomeny an'izany zaza izany. Aza manontany aloha ianao ary ilay vady ve izany tsy isaorany ianao hampiady mivady ahy ianao. Fa samy isaorako an'Andriamanitra ilay izy. Fa ilay zaza aloha izany tena mba isaorako manokana an'Andriamanitra hoe misaotra isa-maraina izany matetika misaotra foana misaotra tompony amin'ity zaza ity. Misy fotoana tena mamizana mitondra an'io 12 kilao io. Mamizana mitondra an'io miakatra tsy aminy fa hozy aho hoe tsy saotra tompo misy an'ity zaza ity. Fa izao raha vao ao ny foko dia ahoana? Ho tezain'Andriamanitra. Izy manana ny fomba hitezana. Tsy voatery hoe ho tsoahany hoe io, tsy voatery hoe inona. Fa izao manana fomba hitezana izy. Ty an-tany androany inona no mameno ny fonao? Inona no mameno ny fonao? Fa raha vao Jesosy no mameno ny fonao, raha vao tsy ilay tsy miova no mameno ny fonao, dia izao tsy maintsy ho tezain'Andriamanitra ianao. Ampiverenana ny fonao ho amin'ny irery ihany. Mpiangona ihany koa misy fotoana mety hoe miantehatra amina pasteur na miantehatra amina bishop na tsy fantatra. Fa za tia ilaza androany ny mpiangona ry havana tokony Jesosy irery ihany ny anteherany. Aleloia. Jesosy no tokony antsoina voalohany ao anatin'ny olona fa tsy olona. Rehefa tsy Jesosy no antsoina voalohany ao anatin'ny olona dia tsy maintsy ho ampianariny ianao tsara mihitsy hoe za irery ihany aloha. Aleloia. Zavatra rehetra avelan'Andriamanitra hitranga ao anatin'izany ry havana dia izao ho fitaizana antsika io mba hiorina rery aminy ihany. Hoy aho teo hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay nantsoina araka ny fikasany rahateo.
Ninina zany atrehanao dia mila mandinika ianao anatin'izany hoe sao dia mba antso fitaomany ity e. Iorina amin'ilay tsy miova. Sao dia mba antso fitaomany ity hiankina amin'ilay tsy miova, hiankina amin'ny Jesosy rery ihany. Dinio ny zavatra atrehanao androany, tsy fantatro izay atrehanao ianao malala azy. Fa ny angatahako aminao androany andinika mihitsy. Fa sao dia nisy fo niala tao. Sao dia nisy fo tao. Lasa kivalavala fotsiny anatin'ny fo any hoe ka io efa soavana dia ohatran'izao sy ohatran'izao fa Andriamanitra mahita an'io hoe efa niala tamiko ny fo ka dia mbola tsy tonga ilay fitaizana. Mety ho fitaizana mihitsy ary ilay atrehanao androany fa zao ny tompo be fitiavana izy. Raha mitaizanao izy androany dia hisaory fotsiny izy. Dia dinio ny tenanao hoe sao dia mba fo niala tamin'ilay fahasoavana ilay izy. Sao dia mba fo niala tamin'i Jesosy ilay tokony hiankinana izy. Amen. Azavela hiankina amin'ny vola ny fonao. Azavela hiankina amin'ny olona ny fonao. Azavela hiankina amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mety ho hitan'ny masonao ny fonao. Fa reny dia miovaova fotsiny ihany. Amen. Tsaroko tsara ny tantaran'ny Paoly teo tao anatin'ilay zavatra niainany teo. Nisy fotoana izy nitaraina mihitsy hoe zaho ozy izy tena impiry sa vaky sambo. Impiry ozy izy tratrandra lasandoka. Impiry ozy izy tena niatrika fahoriana be dia be. Dia rehefa mihaino ny zavatra teneny dia ohatran'ny mare zany any anatiko any hoe ohatran'ny babetaraina koa raha zany lehilahy zany. Fa ny tena tiany apita dia zao na dia teo zany rehetrarehetra zany dia zao. Zay tsy makivy zany izy. Voakeja manodidina izay fa maninona? Tsy tery. Verevitra fa maninona? Milaza aminao raha vao tsy le tsy miova ny ankinanao, amoy fo ianao. Sa tsy izay? Tsy maintsy amoy fo ianao. Fa rehefa ao anatinao sy velona sy fantohanao ilay tsy miova, dia ianao tsy amoy fo amin'ny zavatra tsy misy dikan'izany. Dia sanatria ve ho tsy fisindoka no amozanao fo? Dia sanatria ve olona mandao anao no amozanao fo? Dia sanatria ve tena hoe vola mety hoe very no amozanao fo? Mba tsy hoenao anie zany. Fa zao miorena ao anatin'ilay tsy miova rery ihany ry havana. Aza miala eo zany. Izay mahatonga amin'ny Paoly nanapatrapatra mihitsy hoe miorena tsara aza miova. Satria nahoana? Betsaka ny olona ihany koa miovaova amin'izao fiainan'izao. Miratsy izao fiainan'izao. Niresakintsika teo ilay fiovaovana ao amin'ny Toriteny teo. Fa zao ry havana, ty fiainan'ity miova miratsy ty zavatra ty. Tsy mety tsara zany io. Tena gaga mihitsy misy olona mbola manantena ihany hoe tsy maintsy aleo tsy teneniko hoe sao dia anahirana fa tsy maintsy mandresy ahoana e. Fa tiako tenena ao anatin'izany miratsy izao fiainan'izao. Miratsy. Hainao zany hoe zavatra miratsy zany? Hainao ve inona ary zany zavatra miratsy zany? Zany zavatra miratsy zany ry havana ty, ohatran'ity alitary ty, dia hitanao izy raha ohatra hoe oravana zany ty, dia misy kikakika, rodadrodana, tsy mahajoro tsara, ohatr'izany izao fiainan'izao. Aza manankina amin'ny fiainanao amin'izany tsony. Ary ianao meteza tsy iovaova ihany koa, manafa ho Paoly ho tahaka ny Kristy, tahaka ny hanafako an'i Kristy, meteza tsy iovaova. Amen. Ny fanolorantenanao dia ataovy azo antoka tsara isan'andro hoe tsy miova ny fanolorantenako. Mbola Jesosy ny tompoko, mbola izy ny mpanjaka ny foko. Aza vela izy zavatra hanjaka ny anatin'ny fonao any. Ataovy azo antoka foana zany isa-maraina hoe tompo, mbola ianao ve ny tompo? Fa ho very raha toka efa niova sahady ny foko hoe tsy ianao ny tompo. Aza miovaova tsony amin'izao fiainan'izao ihany koa. Amen. Teneny eo akaikinao aza miovaova hoe aza miovaova ao anatin'izao fiainan'izao ry havana. Andriamanitra zany tena tia hita antsika miorina amin'ny rery ihany, dia tia hita ihany koa izy tsy fiovaovana ao anatin'izany. Meteza ho mahatoky tsara miaraka amin'ny tompo. Amen. Afatra tsotra ny nentiko androany tsotra kely tahaka ihany, fa zao ampiorina anao ao amin'i Jesosy zany. Amen. Teneny eo akaikinao miorena tsara za miova hoe. Ataontsika hivavaka ao anatin'izany hitsangantsika. Ndao nambara hoe misaotra tompony amin'izany afatra fo izany. Afatra tena farak'izay tsotra no entiko anao androany zany fa zao. Mino fa ny fanahy masina metraka zavatra tsara ny anatin'ny fonao any, ampiorina anao amin'i Jesosy rery ihany. Ary ihany koa ao anatin'izany ahatonga anao tsy iovaova anaraka ny fiovaovan'izao fiainan'izao.
raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.